Iaravavaksika toko. Ry Andriamanitra rainay tsy toa tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompony. Misaotra anao, teranao, manome voninahitra ny anaranao masina fa Andriamanitra tianay tokoa anao. Andriamanitra miahy anay sy mitsinjo anay amin'ny lafim-piainana rehetra. Dia misaotra anao Jesosy Tompony tsara indrindra. Misaotra anao satria ianao no mandamina amin'ny fotoananay mba hahafahanay koa mifampizara, mifampahery amin'ny alalan'ny teninao amin'izao takariva izao. Na dia tsy afaka mifanaritava ary izahay no ny antony maro samihafa ary fantatrao tsisy miafina aminao zany, dia miombona eo aminao ny foamam-pananay Jesosy io. Dia manatrehanay isa-tokantrano, ianao namango ny fonay tsirairay avy, ianao ny aloha lalana anatin'ny fonay, aizanay mandray ny teninao, fampaherezana anay tsirairay avy, satria araky ny teninao dia mahasoa anay ho fampianarana, ho fanotsiana izay diso, ho fandresen-dahatra, ho fitezana anay amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka tokoa izay Jesosy io, mba ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Dia manampy anay Jesosy Tompony tsara indrindra, mba aizanay mitahiry ny teninao rehetra izay efa norenesinay nandritra ny fiainana rehetra Jesosy io. Aza vela herikerika foana izay, aza vela ho variana amin'izao fiainana izao izay Jesosy io, mba ataovy mibanjina anao Jesosy ilay tompo finoana sy mpanefa azy tokoa. Dia misaotra Jesosy Tompony tsara indrindra. Renao ny sentim-pon'ny tsirairay avy tamin'ny vavaka izay nasandratra teo, Andriamanitra mihaino ny vavaka ianao, ary tsy fohy ny tananao fa mahavonjy araky ny teninao, ary tsy lalo-dalovana ny sofinao fa mahare ny fitarainany tsirairay avy ianao Jesosy io. Da io ny olonao tsirairay avy indrindra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana Jesosy io, ianao namangy an'izy ireny na any an-tokantrano na any amin'ny hôpitaly, ianao nanendry ny loharanona aretina rehetra Jesosy io, mamindra fo, mamelany heloka ianao. Ianaranao Jesosy Kristy manankely avy any Nazareta, nazahoana mametraka izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, dia faly manona ny fiadanan'ny tompo isa-tokantrano, isam-batan'olona. Ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika, ifampaherezantsika dia ho hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny Hebreo toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Hebreo toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izay manodidina antsika toy ny ranon-rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba haniota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an' Jesosy Tompony finoana sy mpanefa azy, izay naharitra ny azy fijaliana fa tsy nitandro henatra mba ahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa nipetraka eo ankavanan'ny seza fiandranan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao reraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny otatra amin'ny fahalatsan-dra, ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe: anaka, aza tao zavatra kely ny famaizana taon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra taony ianao, fa izay tian'i Jehova no faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Itsy perikopa izay ifampaherezantsika sy
Ifampizarantsika eto dia taratasy nosoratana ho an'ireo jiosy niova ho kristianina tamin'ny fotoan'andro. Nosoratana ho an'ireo jiosy niova kristianina ho fampahirezana azy ireo satria nandalo fotoan-tsarotra izy ireo, nandalo fizohan-toetra izy ireo, ary ny fizohan-toetra tamin'izany dia niseho tamin'ny fanenjehana, teo koa ny fahantrana. Noenjehana ry zareo satria niala tamin'ny fomba fivavahana jiosy ka nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, nandray an Jesosy ho ilay Mesia. Teo koa ny fahantrana dia satria sahirana ny olona, sahirana ampivelomana ny olona tamin'izany, satria mbola ny fiangonana tamin'izany dia mbola tsy dia natanjaka loatra, dia nisy ny olona no niemotra ny olona satria tsy nahazaka ny fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra moa raha hazavaina tsotsotra dia izao, zavatra avelan'Andriamanitra hiatra, zavatsarotra avelan'Andriamanitra hiatra na handalo amin'ny fiainan'ny olona. Mba izahan'Andriamanitra toetra ny finoana, izahan'Andriamanitra toetra ny finoan'ny olona raha mitoetra na tsy amin'izany finoana izany. Ary izany akory tsy midika hoe mandao ny olona Andriamanitra, tsy mandao ny olona Andriamanitra fa eo foana izy, manara-maso antsika olona izy ary mbola mampahery. Isika koa dia samy mandalo zavatsarotra, samy mandalo fizahan-toetra, dia samy manana izay ady hatrehana izay ny tsirairay avy. Na indrindra moa amin'ity aretina Covid ity dia samy iarahana ny daholobe hatrehana izany, zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika koa izany. Kanefa dia ny fampahirezana nomenareo jiosy kristianina tamin'izany koa dia mbola tandrify antsika amin'izao. Ny fampahirezana voalaza eto amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia voalaza eto hoe mijery an Jesosy tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Mijery an Jesosy tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Ahoana moa no ilazana hoe Jesosy no tompon'ny finoana? Jesosy no tompon'ny finoana satria Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy ilay irak'Andriamanitra natateraka ny asa-pamonjena izay ataony, asa-pamonjena izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olony. Ny olona izay niodina, niala tamin'Andriamanitra ka tafalatsaka ao anatin'ny fanandevozan'ny ota, tafalatsaka ao anatin'ny aizin'ny ota, dia ny ota izay mitondra any amin'ny fahafatesana, satria hoe tambon'ny ota dia fahafatesana. Ny olona izay tsy misaina fa tsy ny amin'ny nofy ihany, ka tsy mahalala na tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany no nanaovan'Andriamanitra lalam-pamonjena hamonjena ireo olona izay efa nivily lalana, ireo olona izay niala tamin'Andriamanitra. Dia nanolotra an Jesosy zanan'Andriamanitra, ilay zanany malalany nataony sorona ho fanavotana ny olona. Dia izany lalam-pamonjena izany no nanolora an Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana, teo amin'ny fahafatesany ny nitondrany ny otantsika, teo amin'ny fahafatesany nitondrany ny adintsika, ny aretintsika rehetra. Dia nanaiky Jesosy ny solo heloka ahy sy ny solo heloka anao koa. Ary dia resiny Jesosy izany fahafatesany izany, resy ny ota rehetra, ka dia nitsangana tamin'ny maty izy. Ka izany fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany no fototry ny finoantsika. Ka izany no ilazana hoe Jesosy no tompony ny finoana. Jesosy no iorenan'ny finoantsika,
Jesosy no fototry ny finoantsika. Jesosy no miazona antsika amin'ny finoana. Jesosy no mitahiry antsika amin'izany finoana zany. Jesosy manatanjaka antsika amin'ny finoana. Asan'Andriamanitra telo izay iray zany. Ka izany no amparezana antsika eto hoe mijery an' Jesosy ilay tompony finoana sy mpanefa azy. Mijery an' Jesosy ilay tompony finoana sy mpanefa azy. Mibanjina ny hazo fijalian' Jesosy, miantoraka eo am-pototry ny hazo fijalian' Jesosy. Ary teo amin'ny batisa isika no nandraisantsika ny fanahy-masina, ka izany no mampitoetra antsika amin'ny finoana. Ka raha mitoetra amin'ny finoantsika, raha mitoetra tsara amin'ny finoantsika, dia izao, tsy maintsy ahitana vokatra ao amin'ny fiainantsika zany finoana izany. Fa finoana tsy mipetraka fotsiny amin'izao, fa tsy maintsy ahitana vokatra ao amin'ny fiainantsika izany finoana izany. Raha hijerentsika eto amin'ny teksta, dia inona moa ny vokatra izay andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao? Ny vokatra izay andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao zany dia misy karazany telo izy eto. Ny voalohany dia ny fibebahana izay mitondra ho any amin'ny fanoloran-tena. Ny faharoa dia ny faharetana amin'ny fanoloran-tena na amin'ny fanompoana. Ary ny fahatelo dia tsy mitandro henatra amin'ny fijoroana vavolombelona. Voalohany zany dia ny vokatry ny finoana izay andrasana amintsika dia ny voalohany dia ny fibebahana. Ny fibebahana izay mitondra ho amin'ny fanoloran-tena. Ny fibebahana moa dia fantatritsika tsara fa miaiky ny fahadisoana sy ny hotana tao. Izany lazaina eto amin'ny teksta hoe, eto amin'ny teksta izay anjarantsika eto hoe, aoka isika anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Voalohany indrindra moa dia tsy ho haintsika na amin'ny herin'ny tenantsika zany hoe anaisotra izay mitambesatra amintsika zany, fa asan'Andriamanitra feno izany. Asan'Andriamanitra telo izay iray izany. Fanahy masina no mampiaiky atsika fa mpanoty isika, ary Jesosy no manafaka atsika amin'izany ota zany, araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy no manafaka ny fatopatotra rehetra izay mamatotra atsika rehetra. Jesosy no manafaka manamaivana, manala izay rehetra mitambesatra amintsika rehetra. Misy ota izay malaky mahazo antsika, ary misy ota izay everitsika ho kely, izay everitsika ho maivana, overitsika hoe antsy mampanimina izany, kanjo lasa fahazaran-dratsy, lasa miraiky tapisaka. Nefa dia kristianina zao isika, manao izay mampalahelo an'Andriamanitra, manao izay tsy sitraka Andriamanitra, manota eo anatrehan'Andriamanitra. Ny mpino katolika no mampianatra hoe misy ota tsy mahafaty sy ota mahafaty. Kanefa dia ao amin'ny filazantsarany Jaona dia manambara hoe rehefa ota dia mahafaty avokoa. Ny tambony ota dia fahafatesana. Ohatra kaiky izay raisiko izay ota malaky mahazo atsika dia izao. Io vavantsika io, izay malaky miteny, miteniteny foana, ary tsy miambina amin'izay fitenenana. Mora malaky mitsara ny namana, ary mety
manao teny mandratra indraindray koa ary, sy ny sisa rehetra, amin'izay teny foana tsy mampandroso amin'ny finoana fa vao maika ary mampiembotra ny sasany. Ka tokony hiambony tsika amin'izany ota izay malaky mahazo zany, besaka ny ota malaky mahazo, fa isika no anjarantsika no mandiny tena, anjarantsika no mibebaka eo anatrehan'i Jesosy, dia mijery an' Jesosy tompo finoana sy mpanefazy, mibanjina ny azo fijalian'i Jesosy. Izany no mitarika antsika ho ao amin'ny fibebahana, miala amin'ny ota izay malaky mahazo, amin'izay fahazaran-dratsy rehetra, fa ny ota malaky mahazo sy ny fahazaran-dratsy dia io koa no mety manembatsembana antsika, io no mety manakana antsika, tsy ahazoantsika manolotra ny tenantsika ho masina ho an'Andriamanitra. Ny fibebahana no andraisantsika ny famelan-keloka, ary rehefa voavela heloka isika dia manolotra ny tenantsika eo anatrehan'i Jesosy. Araky ny tenin'Andriamanitra hoe, fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Ry havana, matokian' Jesosy. Jesosy no miaraka amintsika, Jesosy no miara-miazakazaka amintsika, satria lazainy eto hoe fiazakazahana, aoka isika ozy izy amin'ny fiazakazahana izay ataontsika zany. Jesosy no miaraka miazakazaka amintsika, ka izay manavesatra antsika, izay fahazaran-dratsy raha sy lasa raiky tapisaka amintsika, dia entiny ao amin'ny Jesosy zany, fa Jesosy no mitondra izay manavesatra antsika rehetra, araky ny teniny hoe, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Jesosy no hanome fitsaharana, Jesosy no hanome fiadanana izay manala ny tebotebo rehetra, ny fiadanana izay manala izay mitambesatra rehetra, ny ady sarotra rehetra, ka amin'ny finoana sy fibebahana no ahafahantsika koa manavao ny fanoloran-tenantsika. Ny vokatry ny finoana faharoa manaraka dia ny faharetana. Disantsika amin'ny andiny manaraka hoe, aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika. Aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana. Ry havana, tian' Jesosy sika aharitra amin'ny finoana, tian' Jesosy tika aharitra amin'ny fanompona azy, fa izay miaraka miazakazaka amin'ny Jesosy dia aharitra hatramin'ny farany, fa tsy mijanona eny an-tenantenandalana eny. Mety sasatra tsika, mety ho reraka tsika amin'izany azakazaka izany, mety ho kivy koa ary amin'izay fahasarotana rehetra atrehana, mety mandalo tsy fahasalamana koa azy, dia mety ho very hevitra, inona no atao, aiza no aleh, sy ny sisa rehetra. Ry havana, fantatry Jesosy zany rehetra zany, fantatry Jesosy fa nofo malemy isika, eny fa nomeny fanahy, nefa nomeny fanahy mahery koa ary isika. Ka eo indrindra Jesosy no miantso mampahery, fa izy no herintsika, mijery an' Jesosy tompony finoana sy mpanefazy, mibanjina ny azo fijalian'i Jesosy. Ry havana, Jesosy no miaraka aminao, miaraka amiko, fa io azakazaka izay misy fahasarotana ataontsika io, dia hafa lalana efa hitan'i Jesosy io, lalana efa nodiavin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io, ka dia matoky an' Jesosy, fa miaraka mitondra amiko sy anao ny adintsika rehetra izy. Efa fantany ny lalana hitondrany ahy sy anao,
fantatra Andriamanitra, fantatra Jesosy izay mahasoa ahy, mahasoa anao. Tsy hamela antsika irery izy, fa izy dia manana ny hevitra izay heverina antsika dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Ny vokatry ny finoana andrasana amintsika koa fahatelo farany dia izao: tsy mitandro henatra, tsy mitandro henatra amin'ny fijoroana vavolombelona. Aza menatra ny mijery an' Jesosy ry havana, fa izao dia betsaka ny kristianina no mihazakazaka tsy mijery an' Jesosy, fa izay rehetra mihazakazaka ka tsy mijery an' Jesosy dia solafaka, mianjera, dia tsy mazava ho azy fa tsy mahatratra ny tanjona, tsy mahatratra ny loka. Tsy mijery an' Jesosy satria menatra ny hijoro vavolombelona. Mety tahotra koa ngambana, fa ohatra hoe raha misy olona ohatra mitady fampahirezana amintsika dia hisalasala ve isika ka tsy hanambara ny fitiavan'Andriamanitra amin'izay olona mitady fampahirezana? Ry havana, aza menatra ny hijoro vavolombelon'ny finoanao, aza menatra ny hijoro ny fitiavan'Andriamanitra, fa isika izay efa nanehoany ny fitiavan'Andriamanitra, isika izay efa nandray mahamaim-poana ny famonjena teo anatrehan'Andriamanitra, dia tokony hizara mahamaim-poana isika. Ny Paoly raha nilaza fa lozako raha tsy mitoro ny filazantsara aho. Tsy menatra ny filazantsara aho, Paoly, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Mizahan-toetra antsika Andriamanitra, ka tsy mba ho tahaka ny Petera, fa izay tsika tahaka ny Petera izay nandahan Jesosy ny telo. Ary raha nisy nanontany azy hoe ianao koa ve mba naman'io lehilahy io, naman' Jesosy? Dia hoy navaliny Petera hoe tsy fantatro izany lehilahy izany. Kanefa rehefa nanenony akoho dia natsiaro ny teny Jesosy Petera, ka dia andranomaso ny tomany fatratra, ny bebaka teo anatrehan'i Jesosy. Fantatsika tsara izany tantara izany, izay fandava amin'ny Petera ny Jesosy. Tahotra sy henatra no nahazo amin'ny Petera tamin'izany fotoana izany, ka nandahan'i Jesosy izy. Izany koa no mety mahazo antsika, tsy sahy mijoro vavolombelona. Ary rehefa tsy sahy mijoro vavolombelona dia midika izany fa mandaha amin'ny Jesosy. Ary mba fa tsy izay manao hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny raiko izay any an-danitra, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, tsy fombafomba ivelany maha-kristianina antsika, fa ny fiainanao, ny fiainako amin'i Jesosy, ny fanoloran-tenanao, fanoloran-tenako amin'ny fahadiovam-po amin'i Jesosy, ny fifankatiavana, izany marika koa fahafantarana fa mpianatry Jesosy isika. Izany no hijoroana vavolombelona, anambarana ny famonjen'Andriamanitra. Miantso antsika Jesosy, tahaka ny antsoin'ireo apôstôly 12 izay perikopantsika tamin'ny lahady teo. Miantso antsika Jesosy, maniraka antsika koa izy hitoro ny filazantsara, anao ny asa fanompoana, ary tsy alefa ny mandeha irery isika, fa miaraka amintsika izy. Tsy mahamenatra ny maha-kristianina, fa fahasoavana ary izany, ka dia mifalia raha mbola manana anjara fanompoana ao amin'i Jesosy. Fa Jesosy koa dia tsy nitandro henatra teo amin'ny hazo fijaliana, amin'ny famonjena ahy sy anao. Ho feny izany rehetra izany ry havana dia izao:
tian'i Jesosy itsika, nataony malalany eo masony isika, dia mbola miteny amintsika izy, mampahery, mampitoetra tsika amin'ny finoana izy, dia finoana mahavonjy, mitarika ho amin'ny fibebahana, mitarika ho amin'ny fiainam-pibebahana, ho famelan-keloka, anadiovany antsika, ka aretatsika amin'ny fanompona, ka tsy homenatra sy hijoro vavolombelona Kristy isika. Ry havana, aza variana na mandany andro amin'izao fiainana izao, fa jereo banjino ny azo fijalian'i Jesosy. Jesosy ilay tompony finoana sy mpanefazy, raiso am-ponao izy, amelombelona ny finoanao, ka dia hitoetra tsara sady matsoky amin'ny finoana isika, ka tenenany Jesosy ry mpanompo tsara sady matoky, natoko tamin'ny kely ianao ka ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Azo antoka ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa matoky izay efa niantso anao, fa izy ihany no anefa izany. Koa dia mahereza ary, mahereza antsika rehetra, mahereza amin'ny fibebahana, miaiky eo anatrehan'Andriamanitra, mahareta amin'ny fivavahana, ary dia aza menatra hijoro vavolombelona Kristy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masina, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola ary hivavaka isika. Faly misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masina, fa mbola manakambara aminay ianao, mbola miteny aminay ianao, mbola mampahery anay ianao Jesosy, ary tsy kivy aminay ianao, tsy reraka ny aminay ianao, fa eo foana anao eo mandrakariva. Ny fonanay anatrehanao nefa dia izay dia maniasi, mbola mierikerika etsy sy eroa, fa ataovy banjina, mijery mibanjina anao Jesosy, ilay tompo finoana sy mpanefazy izay. Tsy mahay manao na inona inona izay Jesosy raha tafasaraka aminao, ka dia ampiraiso aminao tahaka ny sampana ny voaloboka izay fanoharana nataonao, ary ianao Jesosy ilay tena voaloboka, ary izahay ho sampana velona eo aminao, sampana velona mba hamoa voatsara, hamoa voamendriky ny fibebahana. Ka dia mitahianay Jesosy, ombahanay, tazomy amin'ny tana maherinao zahay, mba zavelanao ho varimbariana, zavelanao hierikerika foana Jesosy, fa tehirizo eo aminao mandrakariva, tehirizo amin'ny finoananao. Dia mijery anay tsirairay avy, isan-tokantrano, isam-batan'olona, fantatrao ny ady hatrehany tsirairay avy Jesosy io, fa dia ianao no manafaka, fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa. Ataovy matoky amin'ny finoana aminao izahay, andeha amin'ny fahatokinanao, andeha amin'ny fahatahorananao, andeha amin'ny fitiavananao Jesosy tombontsara indrindra. Koa dia manatenanao zahay Jesosy amin'ny androm-piainana rehetra. Andriamanitra azo antoka ianao, Andriamanitra azo ametrahana ny fiainanay ianao, dia misaotra anao amin'ny zava-tsoa rehetra izay ataonao aminay sy izay mbola ataonao aminay. Dia misaotra Jesosy tombontsara indrindra, dia anaranao mahavonjy ny rianay saingan-tany izany. Amen.